Ampifaliana topokolasy topovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra Honor TV ho amin'ity alakamisy alina fasivy amby roapolo ny volana novambra taona 2020 sy 2020 ity no manasantsika rehetra ampiavana mpanazana ihany koa anaraka sy anjoy hatramin'ny farany ny antsipriam-bavaoantsika ireto ary ny lohatenim-bavao. Tokony andraindraikitra amin'ny fanjakana ampahafantarana marina momba ny tany eny Androhibe izay ananany FLM taratasy ara-dalàna. Niakatra ny 100 euro mahatratra 704 ariary ny iray amin'izany. Amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra no ivoaka ny voka-pifidianana Vonjimaiky amin'ny fihodinana faharoa. Iova ho a 5 ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Izany lohatenim-bavao antsika ny andindiny sy ny antsiprian'ireny avy hatrany eo amin'ny marisaka politika no hoentsika anokafana ny ferana ho amin'ity alina ity miova ho 5 ny endriky ny bileta tokana izay ho ampiasaintsika ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ho totsaintsika ny fahasivy amby folo ny volana Desambra ho avy izao ary tsy misy fiovana intsony ihany koa ny filaharan'ireo kandida hiatrika an'izany fihodinana faharoa izany mazava ho azy fa ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Nirina Rajoelina sy ny kandida laharana fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Ankoatran'izay dia any Afrika Atsimo no anotana ity bileta tokana fampiasaintsika ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ity ary ho tonga eto Madagasikara farafatarany ny fahatelo amby folo ny volana Novambra ho avy izao avy hatrany moa dia hiparitaka manerana an'ireo faritra rehetra eto Madagasikara izany bileta tokana izany raha fanazavana izay noenty ny filoha lefitry ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana tamin'ity androany ity nanao ny fanadidina Jenita Soalalana teo amin'ny sariny tantely Rakotomanala. Telo hety sy folo tapitrisa nisan'ny biletin tokana izay ho atonta eny Afrika Atsimo ary miova ho A5 ny endriny izany hoe taratasy A4 mizara efatra. Hita eo amin'ny lafiny iray avokoa ny ananan'ny kandida roa mpifaninana ary tsy misy fiovana intsony ny laharana. Ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo ny eo ambony ary ny kandida laharana fahadimy amby roapolo kosa ny eo ambany. Manana 10 andro mialohan'ny andron'ny fifidianana ny CENI anaparitahana izany biletin tokana izany manerana ny distrika sy ny commune manerana ny nosy. Bileta tokana indray moa zany dia voalohany indrindra aloha tsy miova ny laharany kandida. Zany hoe tsy hisy intsony ny fisarihana numéro vaovao fa dia ny anankiray mitondra ny laharana fahatelo ambin'ny folo, ny anankiray mitondra ny laharana fahadimy amby roapolo. Ny fanotana ny bileta tokana dia any Afrika Atsimo no atao ary manomboka amin'ny raha fakapitso zany hoe zany amin'ny alahady na alatsinainy farafatarany dia efa anomboka izay fanotana izay. Telo hety sy folo tapitrisa no bileta tokana atontatsika atsy Afrika Atsimo ary anoany amin'ny fahavalony volana Desambra anoany no tokony ho tonga ireo bileta tokana avy any Afrika Atsimo ireo. Ny fiovana kely dia tsy tonga eto Antananarivo avokoa ireo bileta tokana telo hety sy folo tapitrisa ireo fa noho ny fahakelezan'ny fotoana ananatsika dia tonga dia nozaraina amina toerana enina avy hatrany. Zany hoe miainga avy any Afrika Atsimo izy ireo dia sasany tonga eto Antananarivo, ny sasany any Asambava, ny sasany any Antsiranana, ny sasany any Mahajanga, ny sasany any Toliary ary ny ampahany any Tolagnaro. Tsy misy fiovana ihany koa ny isan'ny biro fandatsam-bato ary mbola eny amin'ny biro mpifidianana nisy azy tamin'ny fihodinana voalohany avokoa ny mpandatsam-bato tsirairay manefa ny adidiny amin'ny fihodinana faharoa. Dia tsy hisy fiovana ihany koa ny isa sy ny toerana misy ny biro fandatsam-bato manerana nosy dia 3,590 sy 4,4 24,852 ny isan'izy ireo raha tsy hoe angamba ka noho ny antony tsy azo anoarana ka mety ho simba na rava ilay biro mpifidianana teo aloha dia tsy maintsy hovaina amin'ny trano na toerana hafa zany biro mpifidianana izany. Amin'izao fotoana izao sika afaka mandeha maka ny kara mpifidianana indray ve ny olona mbola tsy nahazo tamin'ny fihodinana voalohany? Tsara tokoa ny manamarika sy manao fanentana fa mbola manana andro
vitsivitsy zany tsika zao mialohan'ny andro ny fandatsaham-bato amin'ny fiodinana faharoa noho izany dia antsoavo rososina no ataonay avy eto anivon'ny seni. Ny voalohany dia ho antsika mpifidy rehetra izay tsy mbola nahazo ny kara-pifidianana any amintsika tsirairay avy dia manentana antsika rehetra mba anantona eny anivon'ny biraom-pokotany mba aka izany kara-pifidianana zany. Efa any amin'ny fokotany rehetra misy antsika tsirairay avy any avokoa ny kara-pifidianana. Tsara ihany koa ny manantona mialoha eny anivon'ny fokotany satria izay no nahatonga antsika milaza matetika ny hoe tao anaty lista nefa rehefa tonga ny fifidianana dia lasa tsy ao indray satria tsara ho marina fa nisy ny ataoko hoe fizarana birao-pifidianana izay birao-pifidianana rehetra ka nihoatra ny 700 ny fidy tao aminy dia tsy maintsy nozarana roa na nozarana telo. Noho izany mety tsy ho tafapetraka ao amin'ilay birao fandatsaham-bato na zatranao hatramin'izay ianao fa mety mifindra tany amin'ny birao fandatsaham-bato hafa. Arak'izany miantso ny olom-pirenena ny seni mba hijery tsara ny anarana ao anaty lisitra fa mizarazara eny anatin'ny birao-pifidianana mantsy ny anaran'ny tsirairay ka tokony jerena tsara ny lisitra rehetra. Dia n'izao ihany koa dia efa tokony samy maka ny kara-pifidianana eny amin'ny fokotany misy azy ny tsirairay ary tokony hanampy ny vahoaka amin'ny fakana kara-pifidianana ihany koa ny tompona andraikitra eny anivon'ny fokotany tsirairay. Namafisiny seni tamin'ity androany ity fa manana andraikitra zany isika olom-pirenena amin'ny fangalana ny kara-pifidianana eny anivon'ny fokotany tsirairay avy izay misy atsika isorohana amin'ny lesoka izay efa hitatsika ny fahafitony volana novambra lasa teo fotoana izay nanaovantsika ny fifidianana filoham-pirenena fihodonana voalohany fa eo amin'izay sehatry ny fifidianana izay ihany dia miantso ny vahoaka malagasy mba ifidy ny eo anivon'ny CFM izay anoentiny filohalefitra tamin'ity androany ity. Miantso ny vahoaka malagasy mba anaja ny fitoniana sy andeha andatsabato ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Anisan'ny lesoka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo mantsy ny fahavitsian'ireo vahoaka malagasy izay namita ny adidiny sy ny zony tamin'ny alalan'ny fandatsaham-bato. Ny tanjona dia mba hialana amin'ny korotana sy ho fifidianana izay nandraisany rehetra anjara ny fifidianana filoham-pirenena ao amin'ny fihodinana faharoa ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao. Ankoatran'izay dia miantso an'ireo kandida anankiroa izay mpifaninana ihany koa ny CFM mba anaja ny firaisan-kinany malagasy tsy fampiantsy fa hifaninana mandritra izany fifidianana filohan'ny Republika Madagasikara fihodinana faharoa izany. Jenita sy hoalalaina sy tantela koto malalatrany nononao ny fanadivina. Raha vitsy loatra manko ny olona tonga amin'ny hoe mifidy zany manahirana zany amin'ny tany ny mampanjaka ny demokrasia ohatr'izao. Ka zay zany hoe ahoana ny ahafahatsirehetra hoe mba samy tonga daholo mandray anjara mitondra ny anjara brika amin'ny fanarenana sy fananganana firenena ny fifidianana dia samy mitondra ny fahasarotra manko ny menomenona hoe mitorotantsika nefa tsy mandray anjara. Rehefa tsy mandray anjara tsika kely loatra ny taux de participation tonga zany hoe instabilité zany indraindray eo amin'ny fitondram-panjakana dia mba tsy hoe ho vato fotsina ho vato mety ho safidy zany nefa manahirana ihany zany indraindray amin'ny famakiana ny tontolo politika. Faharoa manarakarak'izay eo amin'ny candidat rotota ka na ho mpianaka mifaninana na ho mpirahalahy zokizandry mifaninana dia efa zava-dehibe zany satria zay le fihavanana zay tokony mialoha ny fifaninanana. Ka rehefa olona mpiavana mpianaka na mahatsiaro tena mpirahalahy mifaninana dia tsy mifamingana. Reo koa tokony ampiseho zay hoe tonga amin'ny phase finale dia efa mendritra ny hitondra firenena ray aman-dreny zany ka mampiseho an'le toetra maray aman-dreny ianaran'ireo olona manohana sy mpiara-dalana amin'ny rehetrarehetra ka raha fifaninanana ao anaty fihavanana zay no antsoina hoe adinom-balahy mpianakavy zay mandresy tsy obiana zay resy tsy akoray. Fa eo amin'izay sehatry ny fifidianana izay ihany dia tsy mitombona ny valim-pifidianana ofisialy izay navoaka ny fitsarana avy momba ny raha-pandrenana omaly
araka ny lalàna raha ny fanambarana sy fanokevitra izay noentiny ramatoa Arlette Ramarchon izay candidat filoham-pirenena teo aloha nanay anjara tao anatiny fiodinana voalohany eny. Maro loatra ireo lesoka izay hita nandritra ny fifidianana kanefa modina tsy hita izany hoatrany ity candidat ho filoham-pirenena ity. Anisany ahina ihany koa ny mety tsy ho fankasitrahan'ireo candidat izay tsy ho lany ao anatin'ny fiodinana faharoa araka ny fanazavany iverina mety tondra korotana eto amin'ny firenefa izany rehetra izany. Tatetra be ny lalana asitiavina rakotondrina no nanao ny fanadina. Mbola tsy anoana candidat ireo mivondrona ao amin'ny firaisankina ny candidat raha ny nambarandramatoa Arlette Ramarchon hatreto. Mbola isy ny fivoriana ho tanterahan'izy ireo ahafantarana ny fironany. Nandisy fanantenana ny fanapa-kevitry ny ACC manoloana ireo olona sy osika tamin'iny fifidianana iny. Tokony ho diskalifiena ny candidat izay tsy manara-dalàna amin'izao fotoana izao amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra milohan'ny fotoana. Manao izay hevitra rehetra isarina ireo mpifidy. Zao disqualification satria amin'izao fotoana zao mbola tsy manomboka koa ny propagande asika lazaina hoe pré-campagne zany zao dia mbola mane varimora fa izy ingy zany gainao ny mivarimora mandritra ny taona hipetrahanao efa hitondra ny tany sy firenena varimora ina koa quitte scolaire misy olona manana problème hoe tokony atao évacuation dia anaovana évacuation zany aminao ina takalony zany aminao ina takalony zany aux yeux et au su de tout le monde tsisy tsy mahita tsy tahotra tsy henatra ary aveo koa tsy maty manota ny RCC angamba l'RCC ne va pas remuer son petit doigt pour dire hoe mijanona farafara tsy miteny mijanona fa manao achat de vote inge nareo aza manao an'io nareo tsisy akory fa ndao ohatrany apolisina mihitsy le olona mpanao an'le izy dia rehefa tonga ny fifidianana efa azo daholo. Ho an'ny olon-tsotra dia tokony arenina avokoa ireo lesika rehetra tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany iny. Raha fahitako anazy aloha na Denise raha tsy fatombanany fanomanana le fifidianana dia zotra ara-dalàna ihany ny fivoahany dia amiko aloha zany amin'ny deuxième tour irariana mba samy anaja ny safidym-bahoaka ny tsirairay. Abeny tsy tonga any anatin'le lisy mpifidianana le izy le olona zany tonga eo nefa ny anarany tsy ao anatin'le izy dia indray hoe karapanondro fotsiny dia vita nefa tokony andeha any amin'ny tany daholo zany ny anaran'le olona rehetrarehetra ao anaty soratra anatin'ny tany fa misy le izy ny anaran'le olona efa maty efa 5 taona 9 taona tany dia mbola hita ao dia le anaran'le olona tokony anefa le adidiny nefa tsy tafiditra ao anatin'le izy zay zany fahitako azy manokana aloha hitako anatsarana ny fifidianana dia manantena fahendreny rehetra zany zay olona mananjo ao anatin'le fifidianana zany. Problème mpagnomagna le fifidianana zay zany tegna tonga ny problème tsy tokony nalefandreo izy koa tsy problème zay zegny naka dia automatique le olo tsy maintsy hifidy amin'ny fotoana metrana le daty dia amin'izay fotoana zay zegny tsy fahatomombagnana baka amin'irony fahitako azy. Araka ny nambarany ACC dia miroso amin'ny fifidianana fiodinana faharoa isika didy izay tsy azo ivalozana. Iverenantsika eo ihany ny mahakasika n'izay lafin'ny politika sy ny fifidianana izay fa hivadika vetivety eo amin'ny lafin'ny toekarena aloha isika dia efa voafaritra ho boky ny zavabita ny ministerany angofo sy ny ankoranafo nandritra ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Ny famolavulana izany moa dia vokatry ny fiaramiasa tamin'ireo mpiara-mombonantoka sahala amin'ny Instat teo ihany koa ny ladoany sy ny maro hafa ary ny ministerany angovo sy ny ankoranafo izay anarany famatsimbola nataon'ny firenena Allemagne. Fa eo ihany koa ny fanatsarana raisina avy tamin'izany ho an'ny fanavoazana ireo izay hita fa mbola olana eo anivony ity ministera ity toy ny fitaovana eo ihany koa ny fojakatsana ny tontolo iainana ka ahafahan'ny voaka malagasy rehetra manjifa ny vokatra azo avy amin'ny izany ministera izany. Andeha rahantsika ny fanadina izay oentiny Clara raha olo manatsosa mamin'ny rina raha fitsoarana makasika an'izay.
tao aoriany ny fahavitany boky tomanezaka ny zava-bitany teo anivy ministerany angofo sy ny akorana hafa 7 io no nahafana nahita sy nijery ny zavatra tokony mbola izy fanatsarana toy ny fitaovana, ny fahatapahan-drano sy ny jiro ary ireo maro hafa. Maro no antony mahatonga ny tsy fahampian'ny famatsin-drano sy ny herinaratra eto amintsika izay fototra lehibe amin'izany ny doro-tanety izay raha mahita amin'ny faritra maro samihafa sy ny tontolo iainana ary miafongana ny ala ka ritra ny loharano izay ahafana mamatsy toerana maro na ny rano ny angovo izay sotomina amin'ny alalan'ny loharano io avokoa. Fanehoana ny fomba ofisialy ny fahavitany ny atao hoe bilan energetika à Madagasikara. Zany asa izany zany dia niarahana nanao tamin'ny ireo tokon-draharaha maro samihafa teto amin'ny firenena fanaovana ny tombanezaka ny zavatra ny ainana ao anatin'ny sehatry ny angovo zany nandritra ny taona 1912 ka hatramin'ny 1712 satria ny fanadihadiana tahaka an'ity izay niafara tamin'ilay boky kely atao hoe bilan satria izay moa natao hoe bilan zany dia tena taratasy anankiray milaza hoe zao no toetoetra ny zavatra nisy inona ny voaka inona ny niditra. Noraisina araka izany ny fepetra nomezana fiofanana ho an'ireo tantsaha ady amin'ny doro-tanety ary koa mampiasa ny fitaovana izay tsy manimba ny tontolo iainana nefa mitsitsy. 700 ny malagasy no mbola mampiasa ny afokitay ka politika hovizina amin'ny fanatsarana ihany koa ny alana amin'izany fa io ihany koa ny ampiasana ny angovo azo avozina amin'ny alalan'ny masoandro. Dia ny ala eto amintsika efa manomboka ho fongana ary vokatr'izay dia ny loharano angalantsika rano fisotro na makany renirano sy ny ono rehetrarehetra izay angalantsika angovo ndray entina mamokatra angovonaratra indray zany na ny hoe ahafahantsika manodina an'ireny barazy amokatra herinaratra ireny zany na ny rano fisotro sy ny rano entina mamboly dia ritra noho ny fahatsimbany ala dia ireny zany dia efa fantatritsika ao anatin'io le bilan io fa mila fepetra angana zany fanapahan-kevitra angana paikady angana tsy maintsy apetraka ialana amin'izany zavatra zany nisy fosotra amin'izany zao ohatra ny ady amin'ny doro-tanety. Manampy ny ministerany angofo sy ny akorana hafa ihany koa moa ireo mpianatra mpanao fikarohana ahafahana mampandroso sy mamokatra fitaovana hafa enti mamokatra herinaratra matsina ny vahoaka malagasy iray manontolo. Izay ny makasika an'iny fa iverenantsika kely ny maresaka politika dia anomboka ny fahaefatra ny volana desambra ho avy zao zany hoe amin'ny talata ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodonana faharoa. Iverena kosa fa ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra ho avy zao no amoahan'ny seny ny voka-pifidianana vonjy maika 7 andro aorianan'izay kosa no amoaka ny voka-pifidianana ofisialy izay ho filoham-pirenena hitantana Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka indray ny fitsarana avomboana mpanondrenana raha ny fanavana izay noentiny teo anivo ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana tamin'ity androany ity. Jenita Soalalaina sy tantely Rakotomalala nanao izay fanadidina izay. Taoriny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny SCC dia voafaritra fa amin'ny 7 ny volana desambra ho avy izao no tanterana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa manomboka amin'ny 4 ny volana desambra kosa ny fampelezan-kevitra ka hatramin'ny 17 ny volana desambra. Ny 19 ny volana desambra kosa dia natao andro ny fahanginana mialohan'ny fifidianana. Tsy misy fiovana ny mahakasika ny fotoana ny fandatsaham-bato misokatra manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ny brom-pifidianana. Voalohany aloha zany ny fandatsaham-bato dia ny andro ny alarobia fa 7 ny volana desambra manomboka amin'ny 9 ora maraina ary ny farana amin'ny 10 ora hariva. Ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra dia araka ny voalazan'ny lalàna 15 andro mialohan'ny vaninandro anaovana ny latsabato. Noho izany dia amin'ny atalata fa 4 ny volana desambra ho avy izao no manomboka ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ary ny farana ny fa 17 ny volana desambra amin'ny 12 ora alina. Ny fa 18 ny volana desambra kosa dia andro natokana amin'ilay mahazatra hoe fahanginana ara-pifidianana.
manomboka amin'ny herinandro ambony io kosa dia isy indray ny fampiofanana ireo mpiasa anseny vaovao solon'ireo izay tsy maintsy nesorina noho ny antony maro samihafa ankoatra ny fiandaniana amin'ny kandida moa dia isan'ny lesoka hita nataon'ny tompon'andraikitra sasantsasany ny tsy fahafehezany ny asa izay eferina fa nahatonga ny vatomato tafiakatra any amin'ny 700 tamin'iny fifidianana fiodinana voalohany iny. Dia misy tokoa ny fanapahan-kevitra izay noraisina taorian'ny fanaovana tombana ny fiodinana voalohany. Ny zavatra hita dia tao ireo izay tsy nanaja an'ilay fepetra ny tsy fiandaniana sy ny tsy fitanilana. Zareo nisy mihitsy ny voamarina fa nanoana na ny andany tamina kandida ary nisy mihitsy ny nanampy tamin'ny fampielezan-kevitra. Nisy ihany koa ny tsy naomby tamin'ny fanatotosana ny asa niteraka ataoko hoe fahatarana tamin'ny faminona ny atotan-taratasy, fahatarana tamin'ny fandefasana ny voka-pifidianana taty amin'ny foibea, teo mihitsy ihany koa moa ny tsy fahatongavany sasany manatotosany asany amin'ny ankapobeny, ary teo ihany koa moa ny hita nanao fahatsoana teo amin'ny lafiny fitantanana arabola. Ireo zavatra rehetra ireo dia tsy maintsy nandraisana fepetra mba ahafahantsika manatsara ny fiodinana faharoa. Ny fepetra niraisina voalohany dia ny fanesorana avy hatrany an'ireo izay iverina fa tsy nanaja ny fepetra tokony narahana na ihany koa tsy nahatotosa ny asa tokony natao. Ho averina indray ny fampiofanana ny eny anivon'ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy, izany hoe ny mpikambana amin'ny birao mpifidianana izay mahatratratra any amin'ny 5,4 sy 2 hetsy manerana n'ireo birao fandatsaham-bato 2,700 sy 4,4 dia ho averina ho fanina indray. Raha toka amin'ny 7 ny volana Desambra ny voka-pifidianana vonjimaika avoakanseny dia voafaritra ny lalàna fa 7 andro aorianan'izay no tokony hamohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny voka-pifidianana ofisialy. Azy noana arak'izany fa tratra ny 15 ny volana Janoary anaovan'ny filoham-pirenena vaovao eo ny fianianana. Makasika n'ilay resabe momba ny tany etsy Androhibe kosa dia nanambara ny teo anivon'ny fiangonana loteriana malagasy na ny FLM Androhibe fa ara-dalàna avokoa ny taratasy izay ananan'izy ireo makasika ny fananganana fiangonana sy ny tompo-pahasalamana eny an-toerana manoloana ny korotana sy ny savorivory izay ataon'ny andehan'olona any amin'izany tany hananganan'izy ireo an'ity foto-drafitrasa ity dia miantso ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo mba hijery akaiky mahakasika izao rara izao ary ampafantatra ny marina momba ny tany ihany koa ity fiangonana loterana malagasy ity. Efa nomen'ny fanjakana azy ireo moa izany tany zany atany amin'ny taona 12 sy 2 raha ny fanazavana izay noentiny tompon'andraikitra eo anivon'ny FLM Androhibe. Nanao ny fanadidina tantera be ny lalana sy tiavina rakotondina. Efa tamin'ny taona 13 no nanomboka nangataka ny tany teny Androhibe ny FLM. Ny taona 12 no nanomezan'ny fanjakana io tany io. Misy anefa ireo andian'olona ny kiasa ny anakana ny asa ataon'ny fiangonana dia ny fananganana fiangonana sy ny toeram-pitsaboana sy ny maro hafa eny an-toerana. Ny FLM dia tsy mitady disadisa fa fampirarana ary manao antsoava amin'ny fanjakana izy ireo mba handray ny andraikiny. Tany tandalahana Madagasikara. Rehefa fantatsika fa tena hoe any FLM marina ny tany na ro fanjakana mahafantatra an'izay dia raisiny andraikitra reo amin'ireo olona izay miopefy, olona miopefy na tompona andraikitra ambony izy ka miopefy dia aoka tompo itsika malala zay tokony ataontsika amin'ireny olona reny zany. Ny farany dia zao mba tsy ekena ny fampedina ny vahoaka, fampedina ny vahoaka samy vahoaka ampedina. Ngambe veriko fa tsy voninahitra ho an'ny tanitsika zany, tsy voninahitra ho an'ny firenentsika izany zavatra zany. Manoloana izany rehetra izany dia mijoratra ny FLM noho ny fananan'izy ireo ny marina sy ny pirofo eo am-pelatanany dia ny taratasy izany.
miantso ny tompona ndraikitra araka izany ny fiangonana makasika iny raharaha iny am'izao fotoana zao moa dia fantatra ihany koa fa misy solo mavombaoaka voafidy teny amin'iny faritra iny no miditra alala mahakasika nyity raharaha ity tsy fiarovana ny vahoaka nefa no ataony fa fikenjena tombontsoa manokana araka ny lohan'ny rambavao zay voaraintsika eto amin'ny Onar TV ho amin'izao alina izao handrasantsika ny mitotoy an'izay raharaha izay iverenantsika ny mahakasika ny pejy politika dia nanamafy ny mpahay lalàna Clément John fa tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna raha toka Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay filoham-pirenena teo aloha marina no tokony anao ny famindram-pahefana ho amin'izay filoham-pirenena ho lanom-bahoaka ny taona 2024 ho avy eo na ihany koa ny filoham-panjakana ankehitriny rivo rakotovao anisany manahirana mantsy mahakasika antsangalavatra misy eto Madagasikara dia ny efa nanaovan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa metrapealana tokony ho azavaina ny mahakasika nyity zava-misy ity mba tsy ampy savorivory atsika fantatra aloha atreto fa ny kandidata Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina zany no hiatrika ny fihodinana faharoa ny lalam-panorenana ihany koa nefa ny manamafy fa ny filoham-pirenena teo aloha no tokony anao ny famindram-pahefana amin'ny filoham-pirenena vaovao tsy voafaritra mazava nefa na ity filoham-pirenena izay nametra-pialana ity na ihany koa ilay filoham-panjakana izay mpisolo toerana zao fotoana zao hiatrany ny mpahay lalàna Clément Rajaona Jenita Soalalaina sy Tantely Rakotomalala ano ny fampiresaka taminy ndeha hoaratsika tokony amin'ny faheverako azy tokony président Rivo Rakotovao ndray no manao passation amin'le président Boulani satria izy zany tsy mahazo overina intsony efa nisy passation en bonne et due forme nataon'izy sy Rivo Rakotovao rehefa démission dia tsy afaka miverina intsony zay nefa tsy voalaza ny lalàna zany tokony mamoaka le disposition légale ry zareo inona ny lalàna milaza an'izay andiny lalàna numéro firy ary andiny fahafiry fa metsika eto moko tsapo mibetsaka zany olo tsy nahita an'izay lalàna zay le olona miteny hoe tokony président république teo aloha toko voalaza ny lalam-panorenana ve zany andiny fahafiry amin'ny lalam-panorenana fa le olona miteny mitsika hoe tokony manao référence amin'ny lalàna izy misy didiny mpanjakana ve milaza an'izay sa tsisy rehefa nametra-pialana anao zany hiala amin'le asa efa karazana coutume zany amin'ny raharam-panjakana tsy maintsy mamindra ny fitantanana amin'ny olona zay solona zany otrotry izy izany makasika an'iny fa eo amin'ny pejy ny teo karena dia ahinana mety ho fiakarany herinaratra eto Madagasikara raha toka olona an'iny ny ireo alohan'ny Madagasikara tsy anivy ny antemerandolona ny volavolan-dalàna mifeny teto-bolam-panjakana ho ampiasaintsika ny folo sy roa arivo ho avy io zany hoe ny taona vaovao volavolan-dalàna izay mamatra mazava ny fanenana ny vola fanampiana ho an'ny orinasa jirama ankoatrizay dia mety hisy ihany koa ny fahatapahany izany matetika raha toka tsy mandray andraikitra ny fanjakana raha nambarana ny ministre ny angofo sy ny ankoranafo tamin'ity androany ity Clara raha olo manatso sy maminirina raha zavitsoarana no nanao an'izay fanadidina izay tao aoriany ny adevitra nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'ny talatariva dia fantatra fa lany ilay volavolan-dalàna ny teti-bolam-panjakana na tsy mpanitsiny nandritra ny asam-boamela ny fitantanam-bola sy ny teti-bola araka ny efa narahantsika teo tamin'ny fahita lavitra totoy izao ny fanitsiana izay hitan'ny songatona nandritra izany ary tapaka ny fampiakarana ny volan'ny CTD na ny comité local de développement efa-jato tapitrisa ariary izay notakin'ireo solombavam-bahoaka raha toka 300 tapitrisa ariary izany teo aloha eo ihany koa ny tokony hanampian'ireo volan'ny CTD na collectif territorial décentralisé ny fampiakarana ny tambokarama andreo sefim-pokotany ary ny mahakasika ny teti-bola fanampy ny asan'ny antenimieram-pirenena ireo rehetra ireo izay mitentina any amin'ny 10,000 sy 10,20 amin'ny tapitrisa ariary eo anoany vokatra izany fitakina maro izany dia nanao tolo-kevitra ireo solombavam-bahoaka ny tokony akana 50 miliara ny amin'ny vola fanampiana ny jirama ny ambiny kosa dia alaina amin'ny raharaha hafa amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola manoloana izany anefa dia nilaza ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola fa toa tsy misy ny takalo na menona banga amin'ity fangatahana sy fanitsiana nentin'ny solombavam-bahoaka ity na dia zony tanteraka azy manao izany fanitsiana izany
fa entsakilany ihany koa ny misy Tsinangovo izay manakihana ity fanapa-kevitra ny solombam-bahoaka ity saingy manantena nasional izy ireo ny amin'ny tena fanapa-kevitra ho raisiny izy ireo. Financière iny l'équilibre du budget zay no atao voty ka raha nalanao ato misy ampitomboinao ato nefa tsy mifanaraka ireo dia le équilibre ato nefa tsy tratra dia tsara dalàna zany ilay loi de finance raha vao zay ny fipetrany asa mora tratra zay amin'ilay zavatra nataon'ny député fa fahalalako azy dia tsy tratra zay satria ny fandaniana fotsiny no jereny tao transfert no nanalany zareo reny nefa tsy afaka iodina raha vao tsisy zay transfert zay ny jirama eo ihany fa ny jirama zany ny famokarana voatery ahena rehefa ahena ilay subvention satria fanaraka amina niveau de production. Raha ny hita amin'izao fotoana izao nefa dia mbola anto mahatonga ny fatapahan'ny herinaratra ny tsy fahampiany ny hery famokarana fa entsakilany ihany koa ny tsy fahampiany ny fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny fantiantoka izay mbola babeny ny jirama. Mety hisy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ifanesorana 20 miliara amin'ny fanampiana ny jirama io raha nambara ny solombam-bahoaka izay nitsipaka ity volavolan-dalàna mifeny titibola ity. Misy anankiray tsy nahafapo anazy zany tao dia anesorana an'ilay 50 miliara ho an'ny jirama satria fantana fa mbola marefirefy ny jirama antsika zany za tsy nandany an'ilay izy tsy nilazanevy koa zany. Ny fanapa-kevitry ny sianaraka izany no andrasana amin'ity hotoindra raha ity ary miankina amin'izy ireo ny fiainam-bahoaka mahakasika ity famatsiana ny herinaratra sy ny famatsin-drano ataon'ny jirama ity. Eo amin'ny pejy politika dia ho tanterana ny alarobia ho avy izao ny fanaovana audit ny logiciel izay ho ampiasain'ny CNI mandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa raha ny fanazavana izay noenty ny filoha lefitsy ny ity voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ity androany audit izay anasana ny solotena ny reto candidat roa izay mpifaninana amin'izany fifidianana filoham-pirenena zany fa eo ihany koa ny anasana anireo manampahaizana momba ny lafiny ara informatika aritra mandritra ny 2 andro moa ity audit izay ho anatanterana ny logiciel ho ampiasain'ny CNI etsy amin'ny fobe toeran'izy ireo ity amin'ny alarobia ho avy izao jeny tasy ho alalaina sy tantely raha koto malala nonanao ny fanadihadiana. Isy ny fitsiriana ho atao amin'ny logiciel izay ampiasain'ny CNI kirakirana ny voka-pifidianana amin'ny alarobia ho avy izao mba hisiny ny fampitokisana. Manampahaizana raha informatika avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena no hanao ny fitsiriana fa eo ihany koa ny solotenan'ny kandidat tsirairay izay hiatrika fihodinana faharoa dia saina samy mitondra manampahaizana raha informatika avokoa izy ireo anao izany fitsiriana izany. Amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy zao ny fanasanay ny manampahaizana informatika avy amin'ireo candidat roa reo fanasanay ny expert manampahaizana manokana avy amin'ny mpiara-nombona antoka amintsika avy any ivelany ary miaraka manampahaizana informatika avy eto aminay enina ny sana hiara ijerena anatin'ny 2 andro mihitsy tena atao audit ho sedrainy zareo io logiciel io ka raha misy ny tokony ho amboarina sy ho atsaraina dia ho atsaraintsika zany mandritry ny 2 andro ray manontolo no hanaovana an'izay eny nanisana dia ny zoma dia isy ny famorina ny mpanao gazety anaovana tatitra ary anatrika eo ro solotenan'ny candidat reo no hoe afa-po zahay fa dia 2 andro be zao zany no hijereny zareo amin'ny atsipria omena PV zareo dia avy aleo apiditra eo dia ho jereny. Fa ankoatra izay dia amin'ny fihodinana faharoa izao dia asiana solotenan'ireo candidat ho tonga eny amin'ny CNI hijery ny fomba famoahan'ny voka-pifidianana ary azon'izy ireo atao tsara ny mitondra fitaovana hafa avy any ivelany ahafahany manao fampitahana amin'ny voka-pifidianana avoakan'ny CNI sy izay alefany avy amin'ny solotenan'izy ireo eny amin'ny biro fandatsaham-bato. Isy ihany koa moa ny solotenan'ny candidat isaky ny biro fandatsaham-bato ary omena dika mitovy amin'ny fitanana an-tsoratra avokoa izy ireo mba hiantohana hatrany izany mangarahara izany. Manakory
On RTV manolotra anao Zumba Rainbow miaraka amin'ny groupe 1 2 3. Décembre en Petit Palais Mamas na manomboka folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo. Yo! Malagasy hainao fa Valera. Valera, zaho ndray misandrisika ny Madera. La musique minay fotsy wera wera. Toizasika ny fampalambavao amin'ity alina ity eo amin'ny alafin'ny politika izay hatrany dia nanambara ny anohanana ny candidat larana Fatimy Ambrapolo Marc Ravalomanana mandritra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny filoha nasionalin'ny GTMD na ny mpitondra tenin'ny forum izay antsoina hoe Fanolà Andriamatoa Zama nambarany fa maharesy lahatra azy ireo amin'ny programanasa zay hoentiny ity candidat ity entina ampandrosoana amin'ny Madagasikara efa samy ny tantanany firenena ny candidat anankiroa izay hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena ka efa ny raha nahita ny zava-pitan'izy ireo teto Madagasikara sy ny fiatraikany izany tany amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny dia zava-dehibe ny fametrahana ny hoavin'ny Madagasikara eo ampelatana ny mpitondra izay heverina fa hitondra soa ho an'ny Madagasikara. Jenita soa alalaina teo amin'ny sariny tiavana rakotindrina no hananao an'izay fanadidina izay. Ny antoko GDMD groupe des jeunes malagasy pour la démocratie zay tariako filoha nasionaly mpanorona an'izany antoko zany dia manambara amin'ny fomba ofisialy amin'ny andro androany ity fa ny antoko GDMD dia manohana any Andriamatoa Marc Ravalomanana ho filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ary manambara sy manentana ny mpikambana GGMD manerany faritra 5 zay misy GGMD sy district araka amin'ny 70 amizay tapaky ny bureau nasionaly amin'ny fanohanana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay. Voalohany ny plateforme Fanolay dia nanohana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fidirana voalohany. Ka ny antoko GGMD ao anatin'ny plateforme io. Ka ny plateforme tamin'iny ka amizao dia atao belipatrana ho an'ny antoko mihitsy no manohana an'izany Marc Ravalomanana zay. Ray zay faharoa eo ny traika efa nenanana. Eo amin'ny pejiny toekarena kosa indray dia ny latsaka ny sandany ariary eto Madagasikara efa ho andro maromaro izay raha ny fanadidina izay natao. Anisan'ny tazana ohatra ny fiakaran'ny ero zay lasa 70 sy 400 raha awarina amin'ny teo aloha. Mazava ho azy fa hiteraka fiatraikany ratsy ho amin'ny lafiny toekarena eto Madagasikara ity fitotonganan'ny sandany ariary ity. Tantely rabe ny lalana sy tiavana arakotondrina. Tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny toekarena ny fiakaran'ny sandany euro sy ny fidinan'ny ariary raha ny nambara ny mpahay toekarena iray. Izy fiakarany noho izany ny vidinentana anatiny sy ivelany. Misy ihany koa ny tsy fatomombanana ara-politika misy eto Madagasikara ka mahatonga ireo mpisehatra rabola mampirina ny vola euro sy ny dolara. Ny sandan'ny fanafarantsika entana avy any ivelany dia mihoatra lavitra noho ny sandan'ny ariary eto amintsika. Mitady devise BDB zany isika eto toerana raha mihoatra amin'ny ariary dia miakatra ny sandan'ny ny dolara sy ny euro. Mety afaka ho raisitsika ihany koa nefa zay fotoana zay hoe opportunité ho an'ny toekarentsika. Mety ihany koa raisitsika hoe fianany ny fahefa-mividiny tsirairay fa raha ijeriny lafitsaransika dia ny stimuler ny exportation eto amintsika ny fisian'ny fiakaran'ny sandam-bola ny euro sy ny dolara.
izay ny makasika an'iny fa amaro moa ireo toerana zay ahafahana miala voly eto amin'ny Madagasikara indrindra fa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tanjona raha teo ny ampialana voly ireo mpianatra mandritra ny fotoana tsy fianarany indrindra fa afatsika ihany koa miatrika ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona. Maro ihany koa ireo ray aman-dreny no efa resy lahatra amin'ny fitondrana ny zanany makana amin'ireny toerana fialam-boly ireny eny fa hatrany amin'ny fandoavam-bola aza dia efa miditra tsikelikely amin'izany ny ray aman-dreny eto Madagasikara araka ity fanadidina izay hoentiny fanoela arandriana tenaina sy avotra lalaina ity. Manoloana ny rotorotina andavanandrom-piainana dia tsy vitsy intsony ny malagasy no misafidy ny ala-voly. Ao ihany koa ireo misafidy ny mitondra ny ankizy sy ny mpianatra any amin'ireny toeram-pialam-boly maro samihafa ireny. Maro fialam-boly ataon'ny olona amin'ny andro tsy fiasana sy andro tsy fianarana. Misy ireo mandeha mitsangatsangana, ao ihany koa ireo misafidy ny hiditra amin'ireny toerana andoavam-bola ireny na ny espasy. Maro karazana ireo kilalao sy toerana azo ialana voly eny amin'ireny toerana ireny toy izao hitantsika amin'ny sary izao. No ireo kilalao malagasy izay tsy dia mahazo vahana firy intsony eto Madagasikara ihany koa no antony voalohany mahatonga ireo olona hiditra amin'ireny toerana feno fialam-boly ireny ary tsy hanavahana taona ihany koa izany fa afaka manao izany avokoa ny olon-drehetra. Iray amin'izany ity toeram-pialam-boly eto amin'ny Akorodigi ity izay natao an'ny ankizy sy ny olon-drehetra izay nampahafantarina androany ny fisiny. Ivelenantsika ny lafiny toekarena dia efa manomboka mazovana eto Madagasikara nisehatra ny fandrarana izay anisan'ny tanjona lehibe ho an'ny tetikasa film izy moa dia etsika fampirantiana izay totsaina isa taona eto amin'ny Madagasikara. Nisy moa ny tombanezaka izay nataon'ireo mpisehatra teto Madagasikara omaly makasika ny film izay vita teto amintsika tamin'ity taona ity ary ny amolavolana indray ny film izay tanterahana ao amin'io taona vaovao 2020 sy 2020 io tiavana rakotindrina sy tantely rahaben'ny lalana nonano fanadina. Tsy maintsy tohanana ireo mpandraraha malagasy amin'ny hetsika ara-toekarena ahafahana Madagasikara mandroso sy mivoatra. Anisany hetsika ao atao amin'ny taona 2020 ny Asia Enjoy izay ao atao ny 30 volana Martsa hatramin'ny 7 volana Aprily. Eo ihany koa ny film izay ho tanterahana ny 13 hatramin'ny 14 volana May tafiditra amin'ny andiany 14. Ankoatr'izay ny FIA na ny foire iraisam-pirenena ho an'ny fambolena. Ny Salon de l'Habitat izay ahitana ireo karazan'entana manasongadina ireo entana ilaina amin'ny fanamboarana trano ho tanterahana ny 17 hatramin'ny 20 ny volana Oktobra. Laza foana tokony hoe hita anatin'le esprit d'émergence. Le tadidina hoe namaka an'le spot publicitaire moatonay émergence Madagasikara. Efa presque roapolo taona lasa zay milaza hoe tsy maintsy ampidirina anatin'le toe-tsaina émergence i Madagasikara. De niatona ho événement anakefatra reo dia hoe manosika tsy maintsy atosika mihitsy le toe-karena tsy maintsy hoe asiana mialatsina amin'ny teny baiko hoe levier de croissance zany ary tena vonina tanteraka ny sehatra tsy miaky ny fanjakany hoe tsy maintsy hoe miazakazaka ahafany hoe tafavoaka ara-dalàny ny toe-karena eto Madagasikara. Tapitra ny fampalambavao antsika mankasiraka anao tompo klasy tongovavy niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity androany ity nisampany fampalambavao dia manome fotoananao amin'ny rahampitso indray azadino fa aoriana zao fampalambavao zao moa dia tony mazatra dia misy ny oronan-tsary mahafinaritra izay antolotra ampitiavana ho antsika rehetra manasanao ary tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra en air TV.